inona ny antony ilanatry mpampianatra amin'izay afaka mianatra ireo ankizy ireo dia lasa mahay izy ka sy ho voambaka amin'ny resaka coup de balance satria mampinainaina ny ray aman-dreny ihany koa sy fampiainy volaniditra dia izay mahatonga ny zanany ambony no hainty magnaraka anazy daholo mba hiarahiasa amin'izay maromaro koa ny produit vita dia mba miakatrakatrikely angamba ny volaniditra. Dia hitana ihany koa hoe tokony hisy fananganana ivon-toerana fanofanana rakasa koa amin'ireo toerana misy fitrandrahana ireo satria izay no hitanay vahaolana mba hitazomanareo zazareo sy hiasa fa zany hoe miofana aloha izy dia rehefa miofana rakasa zay izy rehefa tonga ny fotoana hoe matiana azy amin'io fianaran'asa nataony io dia avy hatrany izy afaka mampiasa na mampiasa tena izy efa antoka ho an'ny fivelomana izay zao. Izay vahaolana nentina amin'ny resaka fampianarana zaza zay zany hitanay hoe mba hampiritra ilay zaza dia tokony asiana cantine scolaire zany na amin'ny aty amin'ny sekoly ambaratonga fototra na amin'izay fampianarana rakasa zay. Dia hitanay ihany koa hoe tokony hisy vasinambonana miainga avy amin'isy fampiasana ny zaza zay manao mikamo amin'izay mba voatohana ray aman-dreny dia mandefa ny zanany mianatra izy fa sy handefa ny zanany sy hitondra ny zanany andeha hiasa mikamo miaraka aminazy. Tokony ho maro ihany koa ny mpividy raha eo miresaka hoe vidina mika zany resana tokony ho maro mpividy mika nefa amin'ny toerana fitrandrahana satria ny sy fampiany mpividy mahatonga ny mpividy manao ny izay tiany atao amin'ny resaka prix na koa hoe vidim-bokatra. Dia eo amin'ny vidina mika ihany koa tokony hisy barème de prix satria hatreto sy fantatry marina hoe ohatrino no tena vidiny fa zay tiany mpividy hividianana azy avao ny hividianana azy noho ny hoe manjaka tokana izy satria mety raika avao izy tonga amin'ilay toerana fitrandrahana anankiray dia zay tiany angalana azy voatery sy maintsy manome ny mpitrandratra satria iza moa mba hividy ny vokatra rehefa dia efa hitany eo. Dia vahaolana amin'izay ihany koa mila mivondrona anaty kooperativa na fikambanana ny mpitrandra hampiharana ny vidiny iraisana. Izany anefa dia tokony ho jerena zay barème zay ihany koa verena kely barème arakaraka ny toerana misy ny trandrahana satria mety misy marikoriny commune na koa hoe marikoriny Maria Arabe dia mety misy ihany koa any ny toerana somary lavidavitra ny lalana sarosaro-dalana dia mety arakaraka izay koa zany tokony hoe hamarana ny prix hoe ohatrino. Dia vahaolana hitanay ihany koa ny fametrahana guichet unique hitantanana ny ristourna sy redevance minière mba ho tombosoan'ny fokontany sy ny kominy. Dia vahaolana manaraka fampahafantarana ny lalàna momba ny fitrandrahana sy ny fivarotana arenan'ibon-tany eo amin'ny tanàna mpitrandraka ahafahan'izy ireny miady ny zony. Tokony hanana taratasy mazava ny collecteur sy ny mpividy ny kamo satria betsaka izy ireny raha ataosika hoe mety misy dimy zany ireo mandeha midina amin'ny toerana misy mikamo dia ireo dimy ireo mety ho anankiray amin'ireny avao mahanana fahazoan-dalana ara-dalàna. Dia nohon'izay anton'izay ihany koa no mety mampisy ny vidy borabora fa sy marapoitra zany. Dia ao ihany koa fametrahana ny toby miaramila satria matetika amin'ny toerana misy arena kibon-tany ohatran'ireto dia hiarana sy filaminana sy fandriam-pahalemana ka mba hoentina fandriam-pahalemana amin'ny toerana misy fitrandrahana zany dia tokony isiana toby miaramila ny fotony
na ny gendarme zany matetiky misy avao fa tsy mahasana ny asan-dahalo loatra zany izy ireny satria maro anisany dahalo noho ny gendarme zay hifanehitra amreo dia matetiky resy foana zany dia manjaka foana ny asan-dahalo dia faharoambinifolo farany satria misy roambinifolo izy nitanay eto fambolena hazo satria ino gn'anton'izay hoentina iady amin'ilay haintany satria raha ny tena marina ny tena fotom-pivelomany olona amin'ny toerana misy fitrandrahana io mbola tsy misy fitrandrahana dia fambolena sy fiompiana fa ely nohony hoe fiovaovan'ny toetrandro zay ary tena efa iaignansika sy sika Madagasikara itao fa maneran-tany misy izy ity dia manjaka zay efa misy zany iainana zany resaka haintany zany sy fisian'ny herinandro ranorana ny antony fambolena dia hoentina miady amin'izay zany le fambolean-kazo mba olana arosona eto arakaraka ny toerana zay mety hoe hambolena ny hazo sy ny hazo adapté amin'izay toerana zay ohatr'izay zany ny asanay atao hoe vaomira fahaina.